Misaotryanao Jeso malalo Tsatrizao fotoana mamizao Ianaranay antongotrao Izahay izay mpianatrao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetrabetsaka ao am-ponay ao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetrabetsaka ao am-ponay ao Iroteny avy aminao Itoetrabetsaka ao am-ponay ao Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ny tianio ity miraro ny soa indrindra ho anahiny koa izay manaraka an'izao fandaran'izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavakisika. Ianay tsara andrisan'ny-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Sotra anao izay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray ankehitriny dia ny fandraisana ny teninao aoka izay tompo ao vonona ny amin'ny fahamarinanao. Ary indrindra ho vonainy koa ny amin'ny fiavianao tsy ho ela eny amin'ny raha lanitra ka tsy hangatakanjo ny amin'ny fanapahan-kevitra rehetra fa ho ka handroso ny fahamarinanao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ilay mpiandry tsara. Nitondra famakafakana mikasika n'ilay fanasitranana natao tao amin'ny toko teo aloha i Jaona ao amin'ny Jaona toko 10 naseho an'i Jesosy ny tsy fitoviana amin'ireo mpampianatra jamba. Sary teny vaovao no nampiasainy tontolo-kevitra tsy vaovao amin'ny vahoaka efa nampita ny tenany tamin'ny rano sy ny fahazavany. Izao indray dia sary feno fitoniana izay maneho ny fifandraisana ety eo aminy sy ireo mpino no nampiasainy. Ny andian'ondry sy ny mpiandry azy zany. Fantatsy ny ondry ny feon'ny mpiandry tsara ary matoky azy ireo izy. Rehefa very na ihany koa hoe maniny ondry dia very ny mpiandry azy amin'ny mpitiavana ho ao amin'ny lalana tsara izy. Asa fanaon'ny olona tamin'ny andron'i Jesosy manko ny fiandrasana ondry. Nimbezaka ny testamenta taloha no nampiasa an'izany fanoaran'izany. Nampitahaina tamin'ny mpiandry ondry izay tsy matoky izay nanambaka ny andian'ondry n'ireo mpanjaka tsy matoky teo amin'ny Israely. Nampanantenan'ireo mpaminany fa hiditra an-tsehatra Andriamanitra ary aniraka mpiandry tsara. Nahariary ny Jaona indray fa tsy nahatakatra ny hevitry ny tenin Jesosy izay tokony ho nahatakatra an'izany. Jamby izy ireo ka ny hevitra ny tena no mpiandry ondrin'Andriamanitra fa tsy mpangalatra. Namadika azy ireo anefa ny fitondran'ny tenany. Rehefa izay dia nanao sariteny vitsivitsy ahitana izao noho i Jesosy. Izy ny varavarana na vavahady. Ny varavarana no manokatra lalana hidiranao amin'ny ondry. Mifandrindra amin'ny iraka nampanaovina azy zany hevitra zany. Izy ihany koa no mpiandry tsara. Samy hafa avokoa ny fandraisan'ny olona ny fanambaran'i Jesosy momba ny tenany. Nandroso kokoa ho an'ny mazava ireo mpiaino azy na niletika lalindalina kokoa tao amin'ny aizina. Nireny Jesosy ny hitondra an'ireo mpiaino azy ho eo ambalany sy hanome azy ireo fiainana be dehibe. Nefa tsy hanerina iza na iza hanaraka azy izy. Mbola miantso an'izay rehetra mandreny feony izy ankehitriny mba hanantona azy hanaraka azy. Raisin'ilay mpiandry tsara ho andraikin'ireo rehetra mamaly ny antsony. Amparetana no hitarihan'izay rehetra manantona mba eo amin'ny fiahiana be fitiavana ary amin'ny kery no iarovana azy ireo. Nafoina hatramin'ny ainy ho an'ny ondriny homeny antsika ny antony rehetra tokony hitokitsika aminy amin'ny mampiandry tsara azy
dia ilay tsy mihevitra afa-tsy izay ahasoantsika indrindra. Ingany mba ho tsapantsika tokoa izany fa tsy mihevitra ankoatran'izay ahasoantsika tokoa ilay Andriamantsika, ka aoka ho apetratsika amin'ny finoantsika ny fahalaintsika ny ena ny fahatokisantsika mba ho zato isan-jato. Amen. Eranay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampio izay tompo mba tsy salasala tokoa atsapa fa zavatra mahasoa anay avokoa no kendrenao amin'ny fiainanay. Mety manitsy anay ianao mba tsy hahavery anay. Mety misedra zavatra sarotra ihany koa izay mba hampamafiorina anay sy hampatanjaka ny fisainanay. Ampio izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hanana fomba fijery izay miantoraka eo aminao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.